Miarahaba tompo lafinaritra tompo vavy, manaraka ity fandarina zany malaza ity. Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety sy ny fampahafantarana izay nataon'ny inspection générale de l'État IGE no hinorantsika ny fandalinana sy fanadihadiana amin'izao alina izao. Nambarany tao anatin'izay fiaonana izay manko fa manodidina ny 1,5 miliara ariary teo eo na 51 milliards d'ariary ny volam-panjakana voatondro izay anotsirian'ity sampandraram-panjakana mpitsirika ny fitantanam-bolam-panjakana ity fa voahodinkodina nanomboka teo amin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana aogositra tamin'ity taona 2024 ity. Vola be izany ary raha miankina amin'ny fampandehanan-draharaha sy miankina amin'ireo filanakabeany ny fiainan'ny firenena dia fantatsika ary tsapantsika fa azo anaovan-javatra lehibe zany amina firenena toa ny Madagasikara izay voasokajy ho marefo na anisan'ny tanimanitra. Amin'ny lafin'ny fanjakana tsara tantana dia zava-dehibe tokoa ny fahafahana mampiasa sy mandrindra ny vola miditra sy ny vola mivoaka. Ary eo anatin'ny fanjakana tsara tantana dia zava-dehibe ihany koa ny fisian'ilay atao hoe état de droit na fanjakana tandalana. Ny atao hoe fanjakana tandalana dia fahaizana ihany koa mikirakira ny lalàna ka lalàna no mametra ny volam-panjakana izay kirakiraina amin'ny alalan'ny loi de finance initiale na ny loi de finance rectificative izany. Amin'ny alalan'io lalàna hiatohana ny fikirakirana ny volam-panjakana io no ahafahana ho isika manao ny fandaniana maro samihafa. Fa rehefa manao ny fandaniana ihany koa dia tsy maintsy misy ny fahefana manokana izay hikirakira ny tsenam-barim-panjakana na ny marché public. Izany hoe tsy misy zavatra mandehandeha ho azy eto Madagasikara ary ireny dia efa fantatra mialoha ny amin'ireo filan'ny fanjakana ary eny anivon'ny départementa ministériale aza dia misy ny PRMP na ireo tompon'andraikitra manokana izay miandraikitra an'izany tsenam-barim-panjakana izany. Karaha ity fitsirehana nataon'ny IGE ity dia voatondro fa eny anivon'ny départementa ministérialy ireo ratsana samihafa izay miankina amin'ny fanjakana ary eny anivon'ireo sehatra kominaly no ahitana izany fanodikodonam-bolam-panjakana 1,5 miliara ariary izany. 1,5 miliara ariary aloha hatreto ny fantatra fa raha ohatra ka hizorantsika lalindalina kokoa izany hoe ny taona 2024, 2025, 2024 azo antoka ary azo inona fa betsaka lavitra noho izay nefa volam-panjakana mihodina ho an'ny teto Madagasikara. Ny fitsirehana izay efa nisy amin'ny alalan'ny fanadihadiana marimarina kokoa na no dita izay nataony teo anivon'ny Cour des comptes dia efa nahafantarana fa nisy ny mety ho fanodikodonana ireo vola izay fanampiana nandritra izany Covid-19 izany. Mbola volam-panjakana avokoa izany satria niditra tao anatin'ny budget de l'État nandritra ny loi de finance izay notapahana tamin'ny taona 20 sy taona 2024. Aiza ho aiza nefa ny fampiarana ny lalàna amin'izy ireny ho an'ny fanadihadiana izay nataon'ny Cour des comptes satria tokony isy ireo handraikitra izany eo amin'ny fampiarana amin'ny lalàna. Fa raha iverenantsika ity zava-misy ity dia mampiaya beniany ho isika no ahafahana miteny fa androso Madagasikara. Raha ohatra ka ao anatin'ny 9 volana monja no misy vola be mikararana voahodikodina. Dia samy miandry ny rehetra ny amin'ny hoe dia andeha ho aiza ary ny toy an'izany raharaha izany ary trondro vaventy tahaka ny inona no azo ao anatin'izany raha toa ka mbola misy vary mangatsiaka maro be miodiody any ambadika any izay mbola tsy ahitana taratra amin'izay tena finiavana hanenjika ireo izay fantatra fa nisy raharaha lehibe eto anivon'ny firenena ka misy ny voalaza ho isika fa fanodikodona mbola mpanjakana ary fitantanana tsy mirindra teny amin'ireny orinasam-panjakana ireny. Iza no antenaina ao anatin'izay fanenjehana ireo heverina fa tsy mendrika tamin'ny fitantanana sy fanodikodonana ny volam-panjakana. Isika dia manana ny rafi-pitsarana manokana amin'ny ady amin'ny kolikoly na ny système anti-corruption ka ny PAC, ny Bianco, ny CSI, ny Samfina, ny RAI ao anatin'izany. Izany hoe raha ohatra ka misy ireo voaenjika noho izay ady amin'ny kolikoly izay
noho zay resaka kolokolo izay dia manao ny andraikiny izy ireo. Kanefa araky ny nambarany ny talety généraly ny Bianco, rehefa misy ny fampiatsoana tahaka izao ary raha misy ny finiavana eo anivon'ny Bianco hiditra lalindalina kokoa amin'ny raharaha de betsaka ny intervention mandeha amina raharaha-pitsarana zay masana ny kolokolo. Hoenotsika ao anatina segondra vitsy izay fa niokevitra ny talety généraly ny Bianco izay. Itsika ho anerana sarotra manao fanadihadiana milaza aminareo fa io raha vao misy fotsiny convocation anankiray de maneno daholo ny telefony rehetrarehetra. Tsisy olona anankiray vo antso eto ka tsy miantso zay olo patany de atao an'izy ary fikajana ho an'le olona tsy manana permis ka mila satsika aloha inona ny ataotsika tsirairay avy manona an'izany raha tsy zany fotran'izao tsika. Raha izay ny any Bianco misy ny sampam-pitsarana manokana indray zay miady am'ireo everitsika fa fanodikodonana tsotra izao, na mety nanao fanondranana, na mety adiny samyny mpandraraha, na mety adin'olo tsotra eny anivon'ireo ambaratonga voalohany sy rafi-pitsarana hafa zay tsy miankina amin'ny Bianco. Kanefa ny mahagaga rehefa misy voasambotra ihany koa am'izay mety voaroroy amina raharaha-pitsarana lehibe tahaka n'izay famitranga tamina raharaham-bolamena teto Madagasikara de vototra fotsiny ireo zay voatondra eo ampiandrasana ny raharaha-pitsarana goavana momba azy. De iza zany no mba antenaina afaka hanadio ny tontolon'ny fanodikodonam-bolam-panjakana na kolikoly na ny fanondranana harena samy hafa eto Madagasikara. Ny Bianco tratrany tsindry ny anivon'ny sampam-pitsarana samy hafa to mampanabe ny any fomba fiasa ary ny izy eo koa fatatsika mazava tsara amin'ny akapobeany saika ny zava-nisy teto Madagasikara dia manenjika ireo heverina fa tsy de mitovy hevitra amin'ny fanjakana. Fatatsika moa fa anisan'ireo organisme rattaché ary miandry hiraka avy any anivon'ny fiadinan'ny repoblika zany sampana izany vo afaka manatotosa ny andraikiny. Ametrahantsika baraim-panontaniana avokoa zany adevitra rehetrarehetra izany fa ny zavatra tokony masaka ao an-tsainy rehetra de ny amina hoe misy zavatra tsy milamina ny système na ny rafitra eto Madagasikara ka mila fanamboarana ahafahana mitondra fanadiovana eo amin'ny fitantanana ny firenena. Betsaka ny orinasa zay nitarany am'izany, tsy verenantsika intsony zany, ary betsaka ihany koa ny raharaha zay na voatonontonona tompon'andraikitra tao anivon'ny gouvernement tamin'ny fandimby tamin'ity repoblika faefatra tapan'ny faharoa ity zay voatondro araky nambarantsika fa nanana olana teo am'izay fitantanana ny volam-panjakana izay. Nefa hatram'izao de mbola tsy ahitana taratra izany. Rehefa mahita an'izao raharaha izao manko de alam-panahy ihany koa heritreritra ny amin'ny vola be zay anatotona tao amin'ny JIRAMA 500 milliards d'ariary na 2500 milliards de FMG zay namatsinina ty orinasam-panjakana zay mamatsy herinaratra amin'ny alalan'ny jiro sy ny rano eto Madagasikara ity. Efa mahafa-po ve ny vokatry ny JIRAMA ary raha toa ka lany sahady izany fanampiana na subvention nomena ny JIRAMA 500 milliards d'ariary izany amin'ny alalan'ny vola nomena n'ireo fournisseur, amin'ny alalan'ireo fanamboarana milina samihafa zay raha toa ka nisy ny fahamaizana milina tany Andekalaika de efa misy pièce nareo kojakoja ilaina am'izany vonona tao Toamasina. Ary misy ihany koa reo nalefa tany am'ireo filany reo mpiasa samihafa izany. De mbola mipetraka amin'ny fanontaniana ny aminy hoe ara-dalàna avokoa ve ny endrikin'izany fitantanana izany fanampiana nomena ny JIRAMA izany. Raha ny fantatra de mbola manao réquisition ihany koa ny JIRAMA am'ireo orinasa lehibe mba hanome na hamatsy ny solika hanodinana an'izany orinasam-panjakana izany. Mampanary mampanokatra adevitra lehibe zany rehetrarehetra izany. Ny antony dia tsy mahay mitatam-bolam-panjakana na be na kely ny mpitatana eto Madagasikara manomboka ny mpitondra sy ireo ratsan'ambaratonga nandraikitra samihafa. Ny vahoaka nefa mifofotra, miasa mafy ary mandohetra, manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsiny amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampandrosoana ny tokantranony. Kanefa etsy andanin'izay dia misy ireo mitavana sy manao tantely efa-drakotra ary manao tsinitsinina sozinina am'izany
fahefam-bahoaka amin'ny alalan'ny asa zay tokony hisy etra sy fampantsoana verina ny amin'izany. Zany zava-misy, zany malaza mampieritreritra ary tokony atonga saina ny rehetra ao anatin'izao fitantanana ny firenena izao. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.